Alléluia, alléluia. Saotra ny tompo lehibe indrayntsika tafahoana sy mifankahita mifanatri-tava amin'ny alalan'ity fampitana mivantana tsotsotra ity indray a dia manona ny fiadanana amintsika rehetra na ianareo a tafiditra aoriana ihany koa zany en différé zany hoe mijery manaraka ny après tonona amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy sy ny fahasoavany. Jery loha hevitra anankiray isika anio a dia mikasika ny hoe araka ny fahitantsika eo amin'ny lohateny hoe mbola tokony handoa ampahafolo-karena va isika mpino. Mikasika an'izay zany no loha hevitra hoentintsika sy hodiniantsika ho fakafakatsika ato anatin'ity fampitana ny sitrapon'Andriamanitra ity. Vavakaritsika aloha voninahitr'Andriamanitra tsy toa sy Jesosy Kristy zanan'ilay tokana natolony maimai-poana ho famonjena asy ianao teo amin'ny hazo fijaliana tao Golgotha, marika fa resy ny fahafatesana ary misy ny lalana fidirana mankany amin'ny fiainana mandrakizay afaka manana ny opportunité amin'izany isika rehetra izay vonina sy resy lahatra ny amin'ny herin'ny filazontsara. Saotranao zay ny tompo ray masina tsy toa ary mankalaza ny anaranao, ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no entinay manambara an'izany tombavaka izany. Mankasitraka ny amin'ny fiainao sy ny fitantananao feno eo amin'ny fiainanay. Anio tompo dia mbola miaina izao tombonandro izao indray zahay tombotsoa, tombom-piainana ihany koa ahafahanay manovo fahendrena, ahafahanay mahafantatra ny sitraponao, ahafahanay Jesosy Kristy, ahafahanay raha tsy toa manitsy ny fomba famindranay mandinika ny sitraponao manoloana sy mifandraika foana mifanitsy amin'ny tianao ambara amin'ny alalan'ny filazantsara ny teninao voarakitra ato anaty baiboly areny afiaminao. Tonoany Jesosy Kristy ny fahefanao proclameo ny autorité anao ato anatin'ny fotoana rehetra ahafahanay misitraka izany mandritra ary après ihany koa indrindra ho an'ny nofinay sy ny fanahinay mombanay rehetra mba ahafahanay manana fiainana, ahafahanay mandray ny voninahitra ao, ahafahanay mandray misitraka fanafahana, délivrance, fanamboarana, firosonay makany amin'ny fahatanterahana, perfection araka nefa anatro sy fampianarana hoe aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahan'ny raiko izay any an-danitra. Taio ny teny, taio ny tenako manokana, taio ny toe-pony tsirairay ihany koa, taio ny environnement rehetra ary ny sabatra ny teninao Jesosy Kristy no hery tononiko sy ambarako ato anatin'ny fotoana rehetra dia miaraka amin'izay no angatahako ny tombo kase maherinao ny herin'ny filazantsara ny raha maherin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Mihaja sy ny dera sy ny voninahitra dia ho anao ray tsy toy irery ihany hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay. Amen, alleluia. Miarabantsika rehetra mamerina fiarabana atsika rehetra araka nefa nambarako teo dia resaka loha hevitra anankiray tsika izay somary sensible ihany izy ity resaka ampahafolo-karena. Raha vao miresaka n'ity tontolon'ny ampahafolo-karena ity isika dia be da be ny susceptible ao anatin'izy io ny hoe tokony andove, tsy tokony andove, ary ao mihitsy ihany koa no manindry fampianarana be da be amin'ity resaka ampahafolo-karena ity satria afaka tena hoe lalam-bola mazava izy ity surtout aty Afrika ary voizina sy tsindrina ao anatin'izay ny fontom-pampianarana rehetra ao anatin'ny antsoina hoe endoctrinement, fanandotona saina mpino zany na vondron'olona na antoko ihany koa na firenena anankiray mihitsy ary tsapa izany aty amin'ny continent africaine ahafahana mahomby amin'izay antsoina hoe lalam-bola izay dia ny resaka ampahafolo-karena no tsindrina betsaka ao anatin'izay. Tsy dia izay no resahantsika androany fa ny zavatra tena hoe ho resahantsika sy hitondrantsika fampianarana tsotsotra sy fanazavana tsotsotra miainga foana amin'ny herin'ny filazantsara sy ny famarinan'ny baiboly dia ny tena votoatin'ity ampahafolo-karena ity, ny fahalalana tokony ho fantatra ao anatin'ity resaka ampahafolo-karena ity, ny contexte marina ary jerentsika ao anatin'ity resaka ampahafolo-karena ity ny eran'ny filazantsara tian'Andriamanitra ampitaina natao anatin'ny antsoina hoe ancienne alliance, zany hoe teo ambonin'ny lalàna
ary zay resaka hoe eo ambony lalàna izay dia miorina ihany koa amin'ny fototra lalàna, ary azadino fa miaraka amin'izay ilay antsoina hoe ozony lalàna. Kristy efa nanafaka anay tamin'ny ozony lalàna. Dia jerentsika ao anatin'izay ihany koa mazava ho azy raha mijerentsika ny fototra miorina eo ambony lalàna, dia jerentsika ihany koa ny atiny araky ny contexte aty amin'ny fanekena vaovao raha Jesosy Kristy fanekena vaovao ataoko ao am-pony sy ao an-tsaiko, ao an-tsaina ozy ny soratra masina ny lalàna. Sotroinareo rehetra ity no rahako ity ny tenako ozy Jesosy Kristy, izao no fanekena vaovao ataoko aminareo, amin'ny olona rehetra amintsika ianao zay resy lahatra ny amin'izay alliance izay fanekena vaovao zay tsara lavitra, satria misy an'ilay raha Jesosy Kristy misy an'ilay raha parfait, misy an'ilay raha tsy raha ambiby fa ilay rahany lioan'ny Joda. Tsy resaka rahana zanak'ondry, tsy misy klema, tsy resaka rahana biby ny resaka eto fa rahana lioan'ny Joda, zanak'Andriamanitra, mpitarikady, mpitarintafika. Dia jerentsika ihany koa ny contexte ny ampahafolokarena par rapport amin'ny izay. Alleluia. Rosoaritsika sœurs sy frères ry havana malala. Avy atrantsika dia hijery any amin'ny bokin'ny lalàna, izay ny anomboantsika azy ny Torah izany. Raha mandinika isika, raha vakitsika ny Baiboly, mamakafaka isika amin'ny bokin'ny Torah, ny Genesis, ny Exodus, Levitikos, Nomeri, ireo ilay bokin'ny lalàna mirakitra ny amin'ny tsy maintsy ankapoavana bazy ny fanekena. Eto dia misy an'Andriamanitra tsy to mampanaiky alliance ao any resaka eto aloha, mampanaiky ary ao anatin'izay ntsony hoe fanekena izay dia misy ny mpifanaiky Yahweh Elohim, Andriamanitra tsy to izay mampanaiky miproposer fanekena amin'ny vahoaka Israel fiangona, contexte régime fanekena taloha. Dia ny vahoaka Hebreo, ireo ndreno mpanaiky, manaiky, ary nylotota dia mifanaiky ao anatin'izay alliance izay. Ka raha misy franchir la ligne rouge ao anatin'izay antsoina hoe fanekena izay, fifanekena izay dia rava ny fifanekena sy ny fampanantenana rehetra, fifampanantenana zay ny tombotsoa ao anatin'ilay fifanekena, ao anatin'ilay sorodalana hoe alliance. Mazava ho azy fa Andriamanitra tsy to Yahweh Elohim dia tsy mivadika amin'ny teny nomena izy, zany ao anatin'ny fifanekena, ao anatin'ny alliance izy dia tsy mamadika mihitsy, tsy mpamadika izy, fa eo amin'ny côté maha olona foana no misy an'izay famadihana izay. Dia ny verdicte dia hoe atao maty tokoa, zay foana ny contexte ao amin'ny lalàna, régime fanekena taloha, zay lay ozony lalàna. Kristy efa nanafaka anay tamin'ny ozony lalàna rahalahy sy ranabavy. Dia izay no mamatotra ny fanekena, fifanekena hoe hatao maty tokoa, izay mamadika, izay mandika, izay mitsipaka, izay mivoaka n'izay velorano, alliance fifanekena izay. Alleluia. Ny lohahevitsika eto dia ampahafolokarena. Atao anatin'ity contexte ampahafolokarena ity dia tafiditra ao anatin'ny lalàna, ao anatin'ny loi, ao anatin'ny Torah, parole écrite. Zany hoe ny didy izay nasain'Andriamanitra noraiketiny amin'ny bokin'ny lalàna Torah, araky ny tantsaitsika teo hoe Genesis, Exodus, Levitikos, Nomeri, velan'izany misy ny parole parler, ny Torah oral sy ny sisa rehetra. Fa etontsika dia miresaka ny écrite, voasoratra, voarakitra, ary ao anatin'izay misy ny mpanelanelana, ny intermédiaire, ny mpaminany na ny mpanjaka, na ihany koa
ny mpisorona dia ireo ilay mpanelanelana amin'ny Jehova tsy to Andriamanitra tsy to Yahweh Elohim dia miampita amin'ny alalan'io mpanelanelana io ny fampanekena ny alliance izay fanekena ary isan'izany ny contexte eto hoe ampahafolo-karena izay tsindriko tsara fa ireo mpanelanelana ireo ihany koa dia tsy maintsy manaiky satria izy ireo dia voafatotra ao anatin'le fanekena amin'ny maha olombelona azy amin'ny mahavatana na dia vatana teo hofanika ara mandre ny feo an'Andriamanitra mandray na tsy teo hofanika ihany koa fa vatana voaositra hoany misy miositra Andriamanitra satria apartiran'ny miositra ihany koa dia afaka mahare ordre sy ny autorité mandray sy ny zavatra rehetra mitovy sy mirazotra miralahatra amin'izany zavatra ambarantsika izany toy ny fonction ministérielle toy ny resaka don spirituel talenta sy ny sisa rehetra izay efa resantsika matetika eto foana. Dia eto amin'ity contexte ampahafolo-karena ity raha mandinika amin'izay ary isika miditra ifotona mandalina ifotona ao amin'ny bokin'ny lalàna raha vakitsika ohatra ny Exodosy toko faha 8, Levitikosy toko faha 5, Nomeria toko faha 15. dia raha voaboasantsika izay dia miteny foana ny ampahafolony. Amen, alleluia. Ampahafolony koba atao tsara toto ary aroarona diloilo sy divay dia ao anatin'izay par rapport amin'ny contexte ny toko sy andininy Exodosy toko faha 9 sy ny Levitikosy toko faha 5 Nomeria toko faha 15 notsongaiko teo dia ny contexte dia ny amin'ny fanatitra isa maraina sy hariva fa miteny foana ny ampahafolony ary misy didy zay ilay fanekena mampanaiky Jehova eto ahidin'Andriamanitra mivoaka Israela par rapport amin'izay fanatitra isa maraina sy hariva ary ao anatin'izay misy ny fanekena tsy maintsy eken'ny vahoaka Hebreo ny fiangonana alliance ary miteny ny ampahafolony ao anatin'izay ampahafolony amin'ny koba tsara toto aroronareo amin'ny diloilo aroronareo amin'ny divay dia tsy maintsy ihany koa miaraka amin'izay manaiky ny lalàna sy ny rafitra rehetra tsy maintsy toavina sy ankatoavina hatramin'ny pitsopitsony indrindra resaka ampahafolony ny sujet antsika eto hoentina manatanteraka n'ilay rita ilay culte toetra mpivavahana sy fomba entina mivavaka mitondra ny fanatitra isa maraina sy hariva eo anatrehany Yahweh Elohim. Torah zany lalina be zany raha idirantsika detay zay ny Exodosy toko faha 9. Raha mandinika koa tsika ty amin'ny bokin'ny Levitikosy toko faha 14 dia mbola miteny ihany ny resaka ampahafolony ny amin'ny lalàna ny amin'ireo fanadiovana ny boka ireo manana habokana izany ary fantatsika tsara ny olona manana habokana any amin'ny testamenta taloha ny régime lalàna izany dia ny traitement sy ny sanction sy ny expulsion ny fanakisahana izany eo amin'ny antoko mijiosy ao amin'ny vondron'olona ny fiangonana Hebreo zany satria ny habokana dia manambara fahalotona manambara fahotana ihany koa raha mandeha lalina isika au niveau an'ny corps zay tokony hoe ho saint tokony ho parfait tokony ho tsy misy klema kanefa ny habokana dia tena toy ny cancer amin'izao vanim-potoana iainantsika zao mihitatra fihitarana ary ny démembré ny vatana sy ny tanana sy ny tongotra sy ny ratsana rehetra mihitsy manimba ny lay 1 Corinthiens 12 ratsambatan'ny Kristy ny loha tanana ny vatana sy ny sisa rehetra ny lela ny sofina mihitatra ohatran'izany ara-panazy ny zavatra resantsika izany zay ilay tontolon'ny habokana fa eto amin'ity contexte Levitikosy toko faha 14 ity dia mbola miteny koa ny ampahafolo-karena mampiditra sy mametraka ny fahamarinan'ny herin'ny filazon-tsara
ao anatin'ny contexte hoe mifototra foana amin'ny fipetrahana sy ny fisehoan'ny voninahitryandriamanitra eo amin'ny fiangonana mifanaiky sy mitoetra ao anatin'ny alliance. Alléluia. Alléluia. De raha vakitsika ny Levitikosiany a 4:20 dia mifofoana ary mipetraka foana ny heriny ampahafolony a amin'ny fikarakarana ny mofo aseho ny Levitikosy a 4:20 a ny amin'ny fanamasinana ny fotoam-pivavahana voatendry ihany koa dia mbola miteny ihany koa zay resaka ampahafolony izay. Hatraty amin'ny Levitikosy 4:17 ny amin'ny resaka voady dia voatsipika sy voasoritra mazava tsara ao amin'ny Levitikosy 4:17 tora foana. Ny amin'ny ampahafolon'ny omby, ny ondry, ny osy, ny vokatra rehetra zay vokatra zay a dia mitohy amin'izay rehetra mety vokatra vary, voaloboka, voanjo tsy fantatro. Izay a sahanin'ny tokantrano anankiray na ny mpino anankiray na ny fiangonana anankiray. Fa misy ny lalàna izay tsy maintsy akatoavina ao anatin'ny alliance fanekena ary tsy maintsy akatoavina sy tsy maintsy efaina amin'ny toko sy andininy sy ny pitsopitsony madinika indrindra fa harahara misy ny fandikana zay le ambaran'ny bokon'ny Jakoba 2:17 hoe diso amin'ny ray loha, diso amin'izy rehetrarehetra, diso amin'ny zavatra ray loha, diso amin'izy rehetrarehetra. Zany hoe ao anatin'ilay ohatra fotsiny hoe ny amin'ny lalàna, ny amin'ny ampahafolony zay tsy maintsy efana eto amin'ity contexte Levitikosy 4:17 ity, ny amin'ny voady sy ny fahafolo-karena raha misy fotsiny a andiny ny anankiray na pitsopitsony tsy voaefa amin'izay dia milatsaka ny sanction, hatao maty tokoa izay olona sy izay mpino na ny fiangonana tsy mahefa an'izay a fankatoavana ny pitsopitsony ao anatin'ny décret, ao anatin'ny didy amandalana izay voafatitra izay contexte hoe alliance izay. Alléluia. Alléluia. Any amin'ny Deutéronomie 4:12 de vakio afa mazava tsara ny détail 4:12 ny ampahafolon'ny vary, ny vokatra rehetra, ny voalioboka, ny diolio, ny diloilo, ny ondry amanosy, ny biby fiompy sy izay rehetra atao voady na mifanatitra ny sitrapo na mifanatitra asandratry ny tanana, mitohy amin'le resakantsika teo ambony teo hoe fanatitra isa maraina sy hariva sy ny contexte Levitikosy 4:20 ny amin'ny fanadiovana ireo boka, ny fotoam-pivavahana voatendry ny Jehova Elohim, Yahweh Elohim izay tsy maintsy ankatoavina amin'ny antsipriana sy ny sisa rehetra ny amin'ny voady sy ny zavatra ohatran'izany. De mazava tsara atao amin'ity Deutéronomie 4:12 ity ary voasoritra isany andalany mihitsy hoe ireto avy ny ampahafolony amin'ny reto avy ny vary ny vokatra, ny voaloboka, ny ranom-boaloboka, ny ondry, ny osy, ny biby fiompy sy ny sisa rehetra izay fananana en possession zany dia miaraka amin'izay satria ao anatin'ilay alliance fifanekena ny mpino anankiray ny vahoaka hebreo dia tsy maintsy ankatoaviny amin'ny antsipriany izay didy amandalana ao anatin'ny alliance contexte Torah eto ity zay ampaneken'Andriamanitra ary tsy maintsy eken'ny fiangonana vahoaka Israely.
Alleloia. Tenin'Andriamanitra izany, tenin' Jehovah zany, tenin' Yahweh Elohim zany, izay lay fanekena, fifanekena miaraba an'izay tafiditra. Alleloia. Ary mazava ny bokin'ny lalàna hoe atao maty tokoa izay tsy maharitra mankatoa ny bokin'ny lalàna. Ary miverimberina foana izay teny zay amin'ity amin'ny mpaminany Ezra. Verimberina foana izay teny zay any amin'ny bokin'ny Nehemia. Verimberina foana izay teny zay na i Mosesy ihany koa sy ireo olo malaza ny finoana rehetra aty amin'ny bokin'ny lalàna, ny bokin'ny Torah ihany koa, dia manindry foana an'izay fampitandremana izay fa izay tsy maharitra mankatoa na ireo mifranchira linina rouge. Eto tsy misy hoe tsy nana tsy na hoe inina atao, fa rehefa tsy voahaja fotsiny lalàna na ny antsipriany anankiray. Contexte antsika eto ampahafolo-karena ary par rapport amin'ny zavatra nazavaintsika rehetra teo ny Levitikosy, ny Exodosy, ny Numéri sy ny sisa rehetra, ny amin'ny fanadiovana ny boka sy ny resaka fanatitra maraina sy hariva, ny tontolon'ny fivavahana voatendry, ny andro mifanaraka amin'izay, ny voady, ny resaka vokatra sy ny sisa rehetra, dia miteny foana ny ampahafolo-karena ao anatin'izay, miteny foana ny ampahafolon'ny diloilo, ny ampahafolon'ny biby fiompy, ny ampahafolon'ny ondry manosy, ny ampahafolon'ny sy ny sisa rehetra araka ny bokin'ny lalàna. Dia miaraka amin'izay tsy maintsy mipetraka ilay fankatoavana satria izay ilay rejima lalàna tsy maintsy andevozona ao anatin'izay ny tena noho ilay fahotana tao amin'ny sahany edena. Ary indrindra manamarina foana ny tenin'Andriamanitra hoe voaozona ny tany noho ianao, ny atsembohan'ny tavanao no hinananao, dia partira amin'izay hoe ny atsembohan'ny tavako sy ny atsembohan'ny tavantsika izay dia misy ny rançon. Ary apartir amin'ilay rançon y compris ny dîme, ny ampahafolony. Ampahafolo-karena eto contexte izay tondratsika fanazavana sy fampahafantarana atiny tsotsotra, y compris dia miainga amin'izay ihany koa tsy maintsy ankatoavintsika fa izay no miantoka ny échappatoire-ny amin'ilay hoe hatao maty tokoa izay rehetra tsy maharitra mankatoa, izay voasoratra amin'ny bokin'ny lalàna. Ary eto ilay endrika hoe hatao maty tokoa dia milaza mazava ho azy ny fahafatesana faharoa, satria deja ny fahafatesana voalohany dia efa tafiditra amin'ny tenantsika ilay ota tao amin'ny sahany edena, satria rehefa nanota i Adama sy Eva dia tonga nahalala nitanjaka izy ireo, bokin'ny Genesisy. Rehefa lava isika zanak'olombelona dia nanjaitra ravina, nanjaitra nanao confection Yahweh Elohim, ary no tafiany hody biby i Adama sy Eva, izay préfiguration ihany koa Jesosy Kristy, ilay ondro ny vonoina biby, zanak'ondro tsy misy kilema, lio any Joda. Dia ilay hoditra manambara n'ilay tena parti amin'ny Jesosy Kristy, ino natafy ny olombelona, manarona, hosaromana ilay fitanjahantsika Jesosy Kristy, fa ny fitiavana manarona fahotana. Eo dia voasarona ilay fahotantsika fa tsy hoe levona akory. Tao amin'ny sahany edena dia voasarona fotsiny ny fahotany Adama sy Eva rehefa notafian'Andriamanitra izy ireo. Fa mijanona foana izy ho mpanota, voasarona ilay fitiavana, ary noroasina tao amin'ny sahany edena izy, niaraka tamin'izay ilay fitiavana. Ary ilay fitiavana hoe niaraka tamin'izay dia révélé nanomboka taty amin'ny bokin'ny Jaona. Ary ny teny tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, ny teny dia Andriamanitra, ny teny tonga nofo niedina taminay, hitantsika ny voninahitra miendrika zanaka ilay tokana, io ilay natafy antsika izay mpanota tao amin'ny sahany edena tamin'ny alalany Adama sy Eva. Alleloia, alleloia. Manaraka venareo mianova anareo, amen. Ampahafolo-karena ny contexte antsika. Mampanaelo raha miresaka ny ampahafolo-karena ity dia tsy misy ny détail tahaka an'izany zavatra zaraintsika tsotsotra izany, tsy misy ny fampahafantarana ny mpino surtout aty amin'ny bokin'ny lalàna, fa avy dia mitsambikina ny amin'ny Malakia 3:10 ny ankamaroan'ny pastora sy ny mpitondra fivavahana rehetra, satria
mesia manana ny soro-dalana zay efa mipetraka ao an-tsain'izy ireo ary no mamaiky azy ireo dia manindry amin'ilay resaka vola zafady manindry amin'ilay resaka arena mbola ho avy amintsika rehefa avy eo fa jamais mitondra fampahafantarana tsotsotra takon'izao ataontsika izao araky ny fitarihan'ny fanamasina sy tsy mivoaka foana amin'ny voasoratry ny baiboly miainga aloha avaty amin'ny tora hoe tsy tokony hisy latsaka sy tsy tokony hisy petina overy ny fandoavana ny ampahafolo-kanena araky ny lalàna satria izay mihitsy ilay fampanekena sy fifanekena amin'ny ao Elohim fa raha ohatra misy ny tsy fankatoavana ao anatin'izany dia latsaka ny verdicta atao maty tokoa izay le hoe mifranchira linina rouge. Aty amin'ny nomery fahadimy isika ry havana dia tsy mangina ny ampahafolony atao anatin'ny tontolon'ny tora foana isika fa mbola miteny ny ampahafolony par rapport amin'ny resaka fahalotona ary misy ny lalàna ao anatin'izay ho an'izay rehetra maloto amin'ny endriny tondroin'ny tora araky ny bokin'ny nomery toko fahadimy tiako vakinao sy alalinao dia voaka tsy maintsy mivoaka izy velany topy fa milaza zava-panahy zany hoe rehefa misy ny olona maloto anankiray dia mivoaka ihany koa izy mitoby manome image an'ilay parvis izay ametrahantsika mitongotsika idiratsika ao anatin'ny relation miaraka amin'Andriamanitra tsy to mety ho tokantrano zay mety ho ankohonana izay mety ho ny tenako ihany koa izay amin'izay fotoana izay raha vao milaza an'izay hoe tenako izay ny référence hoentsika dia araky ny lalàna eto atao amin'ny bokin'ny nomery toko fahadimy izay mbola mampiteny ny ampahafolony tiako ianao andalina an'izany dia avoaka ivelany toby ary misy lay rançon sacrifice référence par rapport amin'ilay ampahafolony zay tsy maintsy efaitsika sy akatoavitsika mifanitsy tsara amin'izany zavatra ambaratsika izany miainga foana amin'ny fahamarinan'ny soratra masina hoentina ao anatin'izay fahononany tena izay tsy maintsy efaina sy atao mba hahafahantsika mahita fity eo anatrehan'Andriamanitra tsy toy ao Elohim manona nyty resaka fahalotona ity amin'ny endriny isan-karazany izay tsy tokony hitoetra ao anatin'ny toby ao anatin'ny parvis arak'ilay mitandrisaiko teo hoe mety ho toeram-pivoriana mety ho ankohonako ny tokantranoko mety ho ny fanambadiako mety ho ny tenako mihitsy ihany koa satria azadiny fa mazava ny soratra masina ty amin'ny fanekena vaovao tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo izasy ianao amen halleloia ary ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo dia misy ny lalàna izay tsy maintsy mipetrapetraka tsara ary tena hoe exigeant mihitsy Andriamanitra tsy toy ao Elohim par rapport amin'izay fahalotona izay ao amin'ny nomery toko fahadimy fa tsy mangina ny ampahafolony fa mbola miteny foana ny ampahafolony ao anatin'izany alleloia ainsi de suite ny resaka hadisoana dia tsy maintsy misy ny fanorenana atao ao anatin'izay nomery toko fahadimy zay raha misy ihany koa ny aya eo amin'ny couple mpivady image ny Jesosy Kristy sy ny épouse dia miteny foana ny ampahafolony ara-panahy daholo zany zavatra resantsika izany nomery toko fahadimy ao anatin'ny couple any amin'ny cantique de Solomon nampanjaka dia mirediredy mihitsy izy manazava io resaka épouse io mipapakatra sy ny ampakarina fa rehefa misy ny aya ao anatin'izany rehefa misy ny doute rehefa misy ny fisalasalana amin'Andriamanitra sy ny mpifanaiky dia tsy maintsy araka ny lalàna hatreto alohantsika dia mbola atao amin'ny régime tora foana ny boky efatra izay nandidinina ny zanak'Israely tsy maintsy no eken'izy ireo fa tsy nanao ny fanekeny tamin'ny Jebosita sy ny Amalekita ny Etita ny Evita ny Amorita sy ny sisa rehetra izy fa nilaza ny teniny tamin'ny Jakoba izy sy tamin'ny mpanompony araka tamin'ny Israely fa tsy nanao an'izany izy tamin'ny firenena hafa mbola ny tora ihany no milaza an'izany alleloia atreo ry amana raha manao fintina isika
atreo raha manao fintina isika inona maozam-bava sarotiny de sarotiny a iao Elohima amin'ny resaka ampahafolony ary raha tena ambara vakina hoe atao kasy ny fanambarana dia milalàna rehetra mihitsy iao Elohima no tena sarotiny a satria zay le fanekena fifanekena ary zay no kofehy famindrapo fa ao anatin'izay famindrapo izay fametraha-pihavanana indray alliance ilay tapaka atao amin'ny sahanetena rehefa manaiky ny mpifanaiky rehefa manaiky ny andaniny sy ny ankilany iao Elohima tsy mivadika amin'ny fanekena ny fiangonana Israela rehefa manaiky fa hiditra ao anatin'ny alliance de tsy maintsy maharitra makato izay voasoratry ny bokon'ny lalàna fa raha tsy maharitra amin'izany izy dia atao maty tokoa y compris ny ampahafolony ary mirevele ny bokon'ny lalàna par rapport amin'ny zavatra nivakitsika rehetra teo mirevele zavatra ngeza be izany fa ao amin'ny bokon'ny lalàna de misy ny pion misy ny élément anankiray de tsinona izany fa ny ampahafolony izay ataoko sy antsoky eto hoe afaka ihany koa lazaina fa fototra structure tsara mihitsy a manapirofo sy mapetraka an'izay alliance amin'Andriamanitra tsy to sy ny vahoaka Israela izay a dia miorina tsara ao anatin'izay fanekena fifanekena izay ary amin'ny alalan'ny ampahafolo ny mamoha an'izay ary ihany koa amin'ny alalan'ny ampahafolony a no misy zany tahaka ny antsoiko hoe tuyau canal mampirindra mampifo afahan'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrapon'Andriamanitra mitsoka amin'ny alalan'ny lalàna dia ny ampahafolony a no isan'ny élément clé ifoazan'izay a famindrapon'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra tapaka atao amin'ny sahanetena izay a rehefa nanota isika zanak'olombelona tamin'ny alalany Atamaseva dia ny ampahafolony a ao anatin'ny fanekena kitapo alliance Torah eto a no tsy maintsy ho eken'ny zanak'Israela no eken'ny fiangonana izay notsongainy ivelany antokon'olona isan-karazany toy ny Amorita, ny Amalekita, ny Jebosita sy ny sisa rehetra araka ilay nazavaiko teo a natokana ny vahoaka Israely ho mpifanaiky ho mpanaiky ao anatin'ny alliance fifanekena ary isan'ny source namoazan'Andriamanitra zay fototra ihany koa élément clé fil anankiray nampitohy an'Andriamanitra tamin'ny vahoaka Israela fiangonana ny fankatoavana ny amin'ny lalàny ny ampahafolony par rapport amin'ny zavatra mivakitsika rehetra teo Levitikosy Nomeria Deutéronomia sy ny sisa rehetra atraty amin'ny bokon'ny mpanjaka ny tantaran'ny mpanjaka ny Samuela voalohany toko 9 rehefa nitaraina tamin'ny iao Elohima ny vahoaka Hebreo tsy nanana mpanjaka tsy niaino azy iao Elohima misy fotoana ihany a nanome mpanjaka iao Elohima nanome an'ny Saul mpanjaka Samuela voalohany toko 9 dia mbola niteny foana io resaka ampahafolony io ry havana. Alleluia, tsara ny tompo. Alleluia. Mazavatra eo entitra Andriamanitra tsy to ny amin'ny fampanekena ao anatin'ny fifanekena lalàna Torah ary ao anatin'izay Torah zay a de misy ny élément antsoina hoe ampahafolony ampahafolo-karena ny ampahafolony zavatra rehetra izay mamoha endrim-pivavahana mifamatotra amin'ilay endrim-pivavahana tsy maintsy ankatoavana satria izay ilay ansa fifanekena manao fitina eto ny amin'izay tapany kely a sasiteny a somary lavalava ny etitsika nanazava atao amin'ny bokin'ny lalàna sy ny sorodalana tsy maintsy nekena nanoloana nyty resaka ampahafolo-karena ity sarotiny a ary tena nametrapetraka ny amin'izay hoe sarotiny izay a Andriamanitra tsy toa araka ny bokon'ny lalàna hiditra eo amin'ny contexte intermédiaire amin'izay arsika mialohan'ny hidirantsika amin'ny famalinan'ny fanontaniana mbola tokony hanoha ampahafolo-karena ve isika amin'izao régime Jesosy Kristy fahasoavana izao
eto indray tsika dia miditra ny contexte intermédiaire. Manina moa ny antsoiko hoe contexte intermédiaire izy ity. Rehefa mipetraka ny lalàna, rehefa mipetraka atao anatin'ny somary hoe fanotako ny fizarako aminao no mahatonga hiteny an'izay hoe contexte intermédiaire zay, fa ny baiboly tsy manazava an'izay, tsy miteny an'izay contexte intermédiaire zay, fa atao anatin'ilay fanazavana eto koa par rapport amin'ilay bokon'ny lalàna izany no azavaiko teo, dia miditra atao amin'ny fiampitana. Zay ny antony nahatonga anay teny hoe intermédiaire, satria rehefa antsika resaka ny contexte de Jesosy Kristy, izay no mahatonga ana miteny hoe intermédiaire, fa tsy dia ao anaty baiboly loatra izay contexte intermédiaire izay ialako tsiny, fa atao amin'ny fanazavako no mahatonga ahy anambara an'izay hoe contexte intermédiaire izay. Aty amin'ny boky Nehemia, rehefa napetraka Andriamanitra tsy toa raha ny lalàna rehetra tsy maintsy ho ankatoavina, ary tsy tokony hisy latsaka araka ny fanambaran'ny baiboly nitondrako fanazavana teo, tsy tokony hisy ho very fa tsy maintsy ankatoavina amin'ny antsipriany, ary mafy ny fanambaran'Andriamanitra tsy toa fa atao maty tokoa tamin'ny alalan'ny mpaminany Mosesy sy ny hafa rehetra, patriarka tsara lazan'ny finoana, fa atao maty tokoa izay rehetra tsy maritra mankatoa amin'izay fankatoavana ny pitsopitsony amin'ny lalàna izay tsy tokony hisy latsaka, satria mazava ny bokin'ny Jakoba 2:10 no vakitsika teo hoe diso amin'ny ray loha dia diso amin'izy rehetra, tsy misy sentiment, tsy misy pitié, fa rehefa tsy marina amin'ny fankatoavana amin'ny antsipiriany kely anankiray isika dia tsy marina eo anatrian'Andriamanitra, satria izay mihitsy ny contexte ao amin'Andriamanitra. Ary zay ilay ambaran'i Jesosy Kristy, aoko ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahany raiko zay nan-danitra. Ao ny fahatanterahany ray dia tsy misy an'izay hoe misy diso kely zay, tsy misy an'izay hoe misy tsiampy kely zay, tsy misy an'izay klema kely zay. Ary zay ihany koa dia manambara an'ilay hoe fiangonana malaza, tsy misy fiketronana, tsy misy petipetina, tsy misy klema, ny rida, ny tasy. Zay ilay ho ampakaran'i Jesosy Kristy. Dia zay ny antony ity lalàna ity hoe tsy maintsy ankatoavitsika, tsy maintsy andevozina ao ny tena, manome préfiguration an'ilay vatana Jesosy Kristy. Ao venareo, zay ilay izy raha lasa renabavy, tiako voray anao daholo zany afatra ny soratra masina ambarako aminao zany. Teraina Jesosy. Nehemia 10 sy ny 11 miditra ny contexte levita amin'izay tsika, levita miasa. Iza moa ireto levita ireto? Levita dia antoko anankiray, foko anankiray ao amin'ny Israela, ny vahoaka Hebreo zany, fantatsika tsara hoe misy 12. Dia ireto levita ireto ilay atokan'Andriamanitra mena ositra manokana. Eto indray dia mbola manamafy an'ilay nolazaiko tao amin'ny fanazavana farany hoe tsy ionoka akory fa fanokanana amin'ny asa. Dia miaraka amin'izay ny ositra, miaraka amin'izay ny ministera, miaraka amin'izay ny talenta, miaraka amin'izay ny sy ny sisa rehetra asan'ny fanahy araka ny fahateren'Andriamanitra ao am-poly ty ampiasa ny olona anankiray na mpino anankiray ahitany fity. Ireto levita ireto dia natokan'Andriamanitra isarana fotsiny ny fikodjana sy ny fikirakirana ho mpiasa ao amin'ny tempoly. Alleloia. Izay ireto levita ireto. Ity contexte ny levita ity ilay samborony ny mpitondra fivavahana amin'izao vanim-potoana iresantsika izao, mety hoe evangeliste izy misambotra an'io, mety hoe pastor izy misambotra an'io, mety hoe bishop izy araka ny titre alainy misambotra an'io, mety hoe Cohen koa izy mpisorony araka ny titre alainy hoentiny misambotra an'io. Tsy maneniny zany, anazy sy Yahweh Elohim zany. Izy ara sa miditra amin'izay relation any amin'Andriamanitra tsy toy izay. Mazava ho azy il faut savoir discerner, fa betsaka ihany koa no miditra ao anatiny antsoina hoe usurpation de fonction. Zany hoe mangalatra tsotro zao ny fonction ministère anankidimy, mangalatra tsotro zao ny don spirituel, mangalatra tsotro zao ny talenta. Zay ambaran'ny baiboly sy tanisain'ny baiboly hoentiny amin'ny fisainany sy ny fieritreretany araky ny efa lala masaka ao anatin'ny saina, ahafahany kely tombontsoa. Miresaka business tsika zany, miresaka marketing tsika zany, miresaka lanam-bola isika izany, miresaka tranombarotra isika zany, miresaka politika isika zany, miresaka pouvoir, miresaka mamona.
zavatra rehetra abomination izay tsy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mifanaraka amin'ny boky ny lalàna sy ny takiny ny herin'ny fahasoavana sy ny filazantsara Jesosy Kristy. Zava-misy zany ry havana. Alleloia. Zavatra misy zany anjaranao faut savoir ao a discerner, mangatan'Andriamanitra tokoa, na manao discernement ianao à travers amin'ny baiboly, na manao discernement ianao a ny fanan'Andriamanitra tokoa mihitsy no midina ao anatinao a fanomezam-pahasoavana. Vakiny ny fanahy ary aseho an'ny fanahy aminao a ny osy sy ny ondry, ny ambody mitafody zanak'ondry, reo olona mitano secteur, mety bisopy izy, mety pasteur izy, mety évangéliste izy, mety mpitoro-teny ety amin'ny Facebook izy sy sisa rehetra, fa manana ny fisainany sy ny fieritreretany tracé sy ancré ao anatin'ny saina izy. Ary ity contexte zaraitsika sy resahantsika fakafaka itsika ity ampahafolony ity no isan'ny support toa, isan'ny fototra entin'izy ireo amin'izay fikendreny izay. Fa eto anefa araky ty Nehemia toko 10 ny boky Nehemia toko 10 sy 17 ity, de misy an'ireto levita ireto dia tsy manao usurpation na fonction, ireto dia tsy pastora sandoka, ireto dia tsy bisopy sandoka, ireto dia tsy apôstôly sandoka, ireto dia tsy evangelista sandoka, ireto dia tsy olon'olo-pôna, ireto tsy olona te ho remarquable eo amin'ny fiainana, misambotra ny filazantsara mba hafahany miditra amin'izay, ary iainany ao anatin'ny antsoiny hoe culte de personnalité, iainany ao anatin'ny tontolon'ny mamona, iainany ao anatin'ny célébrité, iainany ao anatin'ny fitadiavana j'aime, iainany ao anatin'ny zavatra ohatran'izany. Fa ireto dia levita natokan'Andriamanitra, foko anankiray eo amin'ny foko 12 Israela natokan'Andriamanitra ho mpisahana ny tempoly. Alleluia. Amen. Tsara ny tompo. Eto Andriamanitra mihitsy no mifidy ny levita. Ary azadiny fa ny tempoly eo amin'ny contexte ancienne alliance dia misy ny parvis mikanja, misy ny efitra masina, fisoronana, fangatahana famelan-keloka ao anatin'izany ihany koa zany tempoly zany no misy ny fanatitra rehetra, ny rita rehetra entina ao anatin'izany ary ny fankatoavana ny lalàna ny Torah raha ny ampahafolony fotsiny dia tsy maintsy ekena, tsy misy latsaka. Ny fankatoavana ny lalàna tsy misy latsaka amin'ny antsipriana ho an'izay miditra sy manitsaka n'izany tempoly zany hatrany amin'ny efitra masina indrindra, izay indray mandeha isa-taona ihany miditra amin'izany efitra masina indrindra izany, any mpisorona be hatramin'ny arona no miditra amin'izany. Jesosy Kristy namaky teo amin'ny hazo fijaliana, mitritra ny lamba teo amin'ny tempoly indray mandeha isa-taona ihany no misy an'izay fisoronana be izay any an-danitra. Izy chronologie an'Andriamanitra tsy faly fa tsy fanisantsika olombelona araka ny calendrier grégorien, ohatran'ny hoe sabata sy ny latsinainy, talata, larobia, lakamisy hatramin'ny alahady, ny 1er janvier, 31 décembre, ny any voalohany hatramin'ny 2022 tsy miditra amin'izany contexte izany satria contexte olombelona izany, fa chronologie an'Andriamanitra izay misurpassé sy midépassé lavitra ny espace sy ny temps araky ny fandisantsika sy ny calcul isika olombelona. Nehemia toko 10, Nehemia toko 17, contexte levita. Ireto levita ireto dia ireto no nisahana ny culte tao amin'ny tempoly. Ary hatramin'ny mpisorona be dia tsy maintsy levita. Ary misy ny akanjo manokana nomena azy ny rongony fotsy manome image an'ilay sainteté, misy valeur izay akanjo izay, misy honneur ary manome image ny gloire ihany koa satria ilay valeur an'ilay hoe rongony fotsy. Ara-panazy ny zavatra resantsika izany dia manome endrika an'ilay fitafim-panahy ihany koa. Stefana dia niaina ny portion an'izay gloire izay fitafim-panahy izay rehefa notoram-bato Stefana any amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly any amin'ny voalondohany any, dia rehefa niandrandra ny lanitra izy dia nahita ny lanitra nisokatra sy Jesosy Kristy teo an-tanakavanan'Andriamanitra tsy toa. Ary ny olona nibanjina azy dia nahita ny tarehiny niova tahaka ny anjely, transfiguration. Misy portion an'ilay fitafiana rongony fotsy izay misy eo amin'ny voninahiny fa tsy mijanona amin'ilay rongony, amin'ny rongony fotsy azo sapaitanina sy azo tefena
izay voatokana ihany koa ary araky ny lalàna ny mpanefy azy aty amin'ny Torah régime, izany régime resantsika aty amin'ny dimension lanitra misokatra izany. Ary ny ampahany tamin'ny tenany dia nitareny fa tsy ny vatany manontolo, revêtu amin'izay fitafiana izay. Atsamiko ohatreo mavesatra ny zavatra resantsika izany tsombotsombona. Aleloia, deraina amin'ny tombo. Nehemia 10, eo ny contexte atsika izao. Ireto levita ireto dia natokan'Andriamanitra ho isahana ny asa ao amin'ny tempoly. Teo tsika dia niresaka tany amin'ny Levitikôsy, tany amin'ny Nomery, hatraty amin'ny boky ny mpanjaka, ny amin'ny resaka koba, ny ampahafolo ny diloilo, ny ampahafolo ny vokatra, ny ampahafolo ny voloboka. Io le ambarany amin'ny Deutéronomie 12, 4:4, ny ampahafolo ny ondry, ny ampahafolo ny osy, sy ny sisa rehetra. Fa ireny rehetra ireny dia mifampitohy amin'ny culte izay tsy maintsy sahanina. Ary misy fotoana isika niresaka ny amin'ny hoe fanatitra maraina sy hariva. Ao anatin'izay dia misy rita, ao anatin'izay dia misy culte, ny teny ny ampahafolony. Fa ireto levita ireto no misahana ny fikirakirana, ho fampisitrahana an'Andriamanitra tsy toa, ary ho fampisitrahana ny vahoaka izay mangataka sy tia hahita fitia ao anatin'izay hoe mitondra fanatitra izay. Dia ny levita no manana anjara asa ny amin'izay ao anatin'ny tempoly. Deraina Jesosy. Tsy misy antoko hafa, tsy misy foko hafa nomena anjara asany amin'izany. Fa ireto levita ireto no plein temps, ireto levita ireto no 100%, ireto levita ireto tsy mahazo manao zavatra hafa koatra ny fisahanana ny asan'Andriamanitra ao amin'ny tempoly. Miampita ho isika atao amin'ny contexte intermédiaire ampahafolo-karena. Ireto levita ireto no mikarakara ny diloilo. Ireto levita ireto no mikarakara ny amin'ny ampahafolo ny voloboka, ny ampahafolo ny diloilo, ny ampahafolo ny ondry amanosy ny biby fompy. Ireto levita ireto no mikarakara ny ampahafolo ny fanatitra, ny ampahafolo ny zavatra rehetra hoentina amin'ny fanompo-fivavahana voatendry. Ireto levita ireto no manana anjara asa feno ny amin'ny mofo aseho Levitikôsy 5:20. Ireto levita ireto no mikirakira feno amin'ny antsipriany ary miditra ao anatin'ny fifanekena izay tsy mahazo misy latsaka, ny amin'ny voady sy ny fahafolo-karena sy ny zavatra ohatran'izany izay tsy maintsy efana eo anatrian'Andriamanitra tsy toa ho rançon ny amin'ny fahotako sy ny fahotany ny vahoaka Hebreo tamin'izany vanim-potoana izany. Raha ohatra izaho tafiditra ao anatin'ilay contexte, ireto levita ireto no mikirakira ny omby sy ny biby fiompy rehetra ho fanarenana ny fahadisoana raha misy ny ahiahy eo amin'ny couple. Nomery 15:5-12 no vakitsika teo ihany koa, ny amin'ny fahalotona sy ny sisa rehetra izay tsy maintsy avoaka ny velan'ny tompo. Dia ao anatin'izay misy ny ampahafolony izay kirakirana ao anatin'ny tontolony antsoina hoe culte sy ny fivavahana avokoa zany rehetrarehetra izany, ny préparation an'izany, ny ritany amin'izany, ny zavatra rehetra ifaina ao anatin'izany, manome endrika an'ilay fivavahana mba hapetraka tsara hoe marina araky ny lalàna takian'Andriamanitra tsy toa ao anatin'ilay alliance fifanekena izany zavatra azavaintsika sy resantsika asongadiny ny Baiboly zany hoe iza ireto levita ireto. Dia io lany ambaratsika hoe misambotra amin'ny daholo ny olona hoentiny maka fanahy, hoentiny manindry, alatsiny amin'izay fitenenana izay, hoentiny miseduire, hoentiny toy ny mikaoty. Fa ao anatin'ny esprit de séduction ahafahany mikendra an'ilay mamoana ny tombontsoany, ny gloirany sy ny sisa rehetra azo manokana iny. Izay no anjara asan'ireto levita ireto. Alleluia. Tsara mitombo. Sotran Jesosy sika nambara sy afaka miteny an'izay tokony nazavana izay mikasika amin'ny boky ny lalàna manoloana an'ity tontolo ny ampahafolo-karena loha hevitrintsika étudie. Hijery tantara anankiray ary isika. Après an'izay contexte intermédiaire no tsindriko teo izay. Dia hijery tantara anankiray isika ny Genesis 4:40. Satria isika dia hiampita teo amin'ny contexte Jesosy Kristy. Mialohany amalitsika n'ilay topika hoe mila mandoa ampahafolo-karena ve isika pino amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Genesis 4:40 raha fitiniko tsotsotra ny tantara dia manambara ny amin'ny lota
zanatra lahiny Abrahama. Tateo riny izy a no nantsoina hoe Abrahama, fa nisy fotoana izy a raha matsotra no niantsoana azy a, satria izay no anarany taloha. Zay ihany koa dia midika le hoe misy a contexte lehilahin'Andriamanitra, ray ny finoana teto a, tao anaty contexte hoe mpanompo sampy nanan'Andriamanitra be da be, dia nampita taty amin'ny Andriamanitra tokana monothéiste Yahweh Elohim. Tao anatin'izay ny resaka sorona Isaka, préfiguration de Jesosy Kristy sy ilay ondry nasorany Isaka, nahatonga azy ho ray ny mino a bazy ny finoana miampita isika ty amin'ny Jesosy Kristy a. Ary zay le hoe bazy finoana izay a dia tsy misy question, tsy misy hoe quoi que ce soit, tsy misy zavatra saina, fa du moment isika hoe misy an'izay référence hoe misy saina sy misy an'izay antsoiko hoe doty any anatintsika izay a, dia fa infecté lay hoe finoana. Fa lay finoana andrasan'Andriamanitra amintsika dia tsy misy question monsieur posé, tsy misy tahotra ao anatin'izany, tsy misy doty fiahahina, tsy misy hevitra mamelanja tendance manisy balance sy ny sisa rehetra zay sasy teny mety afangarontsika amin'izany a, efa infecté lay finoana izay. Ary miaraka amin'izay tokony Jakoba hoe finoana arahana azy. Amen. Sasy teny kely zay. Genesis 4:40, babo ilota. Babo ilota riavana nisy fanjakana 5 niady teto. Fanjakany Sodoma, fanjakany Gomora, fanjakany Zeboima, fanjakany Zoara, niady izy ireo tao amin'ny lohasan'ny Sidima, niady tamin'ny fanjakan'ny Elama, ny Goïma, ny Amrofela sy ny sisa. Vakio ny Baiboly, Genesis 4:40. Ary rehefa mafy niady tao anatin'izany satria nisy ny piège araky ny farany hitan-tsain'ny mpiady tamin'izany vanim-potoana izany, lavaka be sy ny sisa rehetra, dia nisy ny fahababoana. Dia isan'ny babo tamin'izany a ilota neveu an'i Abraham, zanatra lahin'i Abraham. Dia zanatra lahin'i Abraham noho i Abraham, efa Abraham izy eto tafiditra ao anaty fanekena Andriamanitra tsy to mpifanaika araky ny préfiguration zany, Torah sy ny zanak'Israely ihany koa, Andriamanitra tsy to. Dia eto indray a ny contexte Yahweh Elohim sy Abrahama. Dia ao anatin'ny Abrahama toy ny misy hoe fanekena ihany koa hoe tsy maintsy avokako ilota. Zay zany dia fanekena, manao fanekena amin'ny tenany Abrahama. Fa izay hoe fanekeny Abrahama amin'ny tenany zay dia manambara ihany koa an'Andriamanitra tsy to manao fanekena amin'ny tenany anavitra atsika zanak'olombelona. Alleluia. Anavitra atsika very tao amin'ny sandetena, satria miteny hoe Adamo, laza zava-panandray eto, silak'Andriamanitra midika teny. Portion amin'ny tenan'Andriamanitra, maninona ny portion amin'ny tenan'Andriamanitra? Satria naka vovotany Andriamanitra tsy to, dia nasiany fofonaina mahavelona. In'ilay fofonaina mahavelona iny aina tao amin'Andriamanitra iny. Zay no mahatonga hiteny hoe portion amin'ny tenan'Andriamanitra Adamo. Dia eto misy an'i Abraham mandeha amin'reto tany miady reto hanafaka an'Lota zanatra lahiny. Préfiguration manome image ihany koa any Yahweh Elohim manandefa an Jesosy Kristy anafaka asianao a andevon'ny ota andevozon'ny devoly a, izay rehetra manota no andevon'ny ota ozon'ny Baiboly. Azonao ve? Zany ny zavatra ampitain'ny filazantsara amintsika sœur sy frère. Alléluia, tsara ny tompo. Ajanoko hatreo.
dia raina Jesosy. Fa ato amin'ity fanafahany Abrahama any lota ity mazava ho azy fa afaka ilota ny voka-pandresy Abrahama dia noesorona tao anatin'ny fahababoana ilota. Fa rehefa afaka tao anatin'ny fahababoana ilota, misy passage important eto dia miteny indray ny ampahafolony. Averiko indray hoe miteny indray ny ampahafolony ato amin'ity Genesis 4:4 ity, vakio ny andininy faha. Vakio ny andininy faha 20. Vakitsika izay. Genesis 4:4 andininy faha 20. Atombotsika eo amin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia nitsodrano azy izy ka nanao hoe hotahin'Andriamanitra avo indrindra ne Abrahama dia Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany. Ary isaorana ne Andriamanitra avo indrindra izay efa nanolotra ny fahavalinao teo an-tananao, teo an-tanany Abrahama nanafaka ny lota. Dia nomeny Abrahama azy ny ampahafolony zavatra rehetra. Miteny eto ny ampahafolony. Nomeny Abrahama azy, nomeny Abrahama n'izy, misy mpanjakany Salema eto. Andininy faha 7 etsy ambony eto, dia nivoaka ny mpanjakany Sodoma hitsenany Abrahama teo an-dohasa. Lohasan'ny mpanjaka izany. Rehefa niverina izy avy nandresy ny Kedorlaomer, io le mpanjaka 4 ny ady teny resantsika teo, sy ireo mpanjaka momba azy. Ary Melkizedeka mpanjakany Salema nivoaka nitondra mofo sy divay, ary izy dia mpisolon'Andriamanitra avo indrindra. Dia nitsodrano azy izy ka nanao hoe hotahin'Andriamanitra avo indrindra ne Abrahama. Eto misy an'ity mpanjakany Salema ity. Salema mpanjakany fiadanana, mpanjakany be. Iza moa zany mpanjakany be sy mpanjakany fiadanana izany? Any amin'ny bokin'ny Hébreux dia mazava tsara. Melkizedeka manome image an' Jesosy Kristy. Image aloka ny resaka eto. Mpisorony avo indrindra, Jesosy Kristy mpisorony avo indrindra, mpanjaka mandrakizay, mandrapatonga ny kronolojia araky ny famarinan'ny filazantsara, tia mipetraka sy marina foana ho fanavotana antsika ao anatin'izay contexte izay hoe avotra isika dia mijanona sy mitsahatra ny fisoronana satria tout est accompli vitany famarinan'ny filazantsara ao anatin'izay contexte hoe avotana isika izay. Lanitra sy ny tany orona tahaka ny taratasy. Kronolojia daholo zany resantsika izany. Dia ity mpanjakany Salema ity fiadanana. Ny bokin'ny Isaia dia mazava tsara hoe rainy mandrakizay andriana ny fiadanana. Mpanjakany Salema préfiguration en Jesosy Kristy. Fa eto dia misy any Abrahama nandoa ampahafolo-karena taorian'ny ady. Nanafahany any Lota zanadralahy izay ihany koa nitondrako sary teo hoe afahana mifanandevoza ny ota isika, izay rehetra manota no andevon'ny ota, lay tao amin'ny sahany edena rahalahan'Andriamanitra dans le sens hoe makaky sary isika atao anatin'ny fanazavana. Silaky Adama, Adama lay silak'Andriamanitra. Dia ao anatin'izay misy hoe zanadralahy. Ilota zanadralahy Adama eto no manome an'ilay sary hoe isika izay taranaky Adama, rahalahan'Andriamanitra andevozon'ny ota tao amin'ny sahany edena tamin'ny fahalavony. Dia misy an'i Abrahama eto mitondra pahafolony ary mandoa an'izany ampahafolony zany amin'ny Jesosy Kristy. Amin'ny mpanjakany fiadanana, mpanjakany Salema, andriana ny fiadanana. Dia tsy iza fa i Jesosy Kristy. Miampita eto isika ty amin'ny resaka ampahafolony hoe tokony mbola andoha ampahafolo-karena ve isika mpiaino. Toy ihany ny fanazavana. Hatreo zany tsika dia afaka manao conclusion atao amin'ity Genesis 4:4 ity hoe efa tany kibon'ny Abrahama. Tamin'izany contexte izany Genesis 4:4 efa nisy an'izay kisary zay hoe nandony ampahafolo-karena tao akibon'ny Abrahama. Zay le iteneniko hoe tsy misy espace, tsy misy temps ny tontolon'ny eran'ny filazantsara ao amin'ny contexte de Jesosy Kristy.
fa raha mandinitsika misy an'ilay mpanjaka ny Salema Melkisedeka, imaziny Jesosy Kristy, ary misy an Jesosy Kristy izay taranaka Abrahama ihany koa, manafaka any Lota zanadralana. Jesosy Kristy taranaky Abrahama raha nofo indray nitondrana azy ao akibony Abrahama, mandoa pahafalo karena, mandoa an'ilay rançon, mandoa an'ilay dîme ho fanafahana, ho mari-pakasitrana apartiran'ilay hoe afaka ilota, afaka tamin'ny fanadevozana, mitohy amin'ilay torano vakitsika mitondratsika fanazavana rehetrarehetra teo hoe rehefa misy ny fahotana, rehefa misy ny zavatra tsy maintsy efana, ary ao anatin'izany dia misy ny culta rehetra izay atao par rapport amin'ny tsy maintsy ho fidiovana, tsy maintsy ihany koa ho famoahana an'izay maloto ivelan'ny toby ao anatin'izany ihany koa dia misy ny culte atao par rapport amin'ny adosoana ny aiany amin'ny couple sy ny sisa rehetra araka ny Torah. Dia miteny foana ny ampahafolo, ary io ilay ampahafolo miteny atao amin'ny Genesis 4:12 misy any fanafahana any Lota izay andevon'ny mpanandevo reo firenena 14 niady teto dia andevo toy Lota izay manome imazy azy anao zanadralahany Andriamanitra tsoto tamin'ny alalany Adama lafy tao amin'ny sahany tena. Dia tao anatin'izay misy an'ilay ampahafolo miteny foana, satria izay ilay hika manafaka, izay ilay hika délivrance, izay ilay hika manala atsika, mikonfirme fa afaka tao anatin'ny ota isika. Alleluia. Voarainao ve? Alleluia. Tsara ny tompo. Genesis 4:12 mazava ny contexte, nandony ampahafolo karena, Jesosy Kristy tao akibony Abrahama, ary Abrahama eto no mandoa an'izay ampahafolo karena izay amin'ny mpanjakany Salema, mandrava ny contexte espace-temps araky ny kajikatsika sy ny fisainatsika. Or contexte tanteraka izany reo mikendry amin'ny lafiny maro isan-karazany, fa eto dia ao anatin'ny objectif an'Andriamanitra foana hoe manafaka Lota andevo. Contexte fanazavana ny filazantsara ihany koa teo hoe isika olombelona manota andevon'ny ota, ary misy Jesosy Kristy manafaka atsika ihany koa amin'izay hoe mampanota atsika andevon'ny ota izay tao misahany edena. Itsika ilay taranaky i Adama tsy izy akory fa silak'Andriamanitra, izay ilay corps théophanika, nandreny feo an'Andriamanitra fa rehefa nanota dia tapaka izay fahenona sy fandrenesana ny tenin'Andriamanitra izay, satria nydroana tao amin'ilay terrain. Ary mila miverino indray sika, ho averino indray sika, mifampitohy daholo zany zavatra resantsika rehetrarehetra izany, ary lava be ny fanazavana ny amin'izany, ary lalina ihany koa. Tsara ny tompo. Irariko ny fanahy masina hitondra fanazavana ho anao, fanampy n'izany zavatra zaraiko aminao zany. Teo isika dia niresaka Torah, teny foana ny ampahafolo karena. Nitoy isika taty amin'ny Nehemia, ny amin'ireo Levita, izay ny contexte dia natokan'Andriamanitra hisahana ny amin'ny culte rehetra mifanaraka amin'ny lalàna ao amin'ny Torah, ao anatin'ny fanatanterahana amin'ny antsipriany izay tsy maintsy ankatoavana mba tsy ho atao maty tokoa izay rehetra mibrave sy mibilisatra amin'izay fankatoavana ny boky ny lalàna izay. Ary izay dia efa niteny tany amin'ny Genesis 4:12 mbola Torah ihany ao amin'ilay contexte hoe no isika mpanota, no isika andevon'ny ota, ilota izay andevo manome image an'ilay hoe isika andevon'ny ota tamin'ny firenena nanodidina azy zanadralahany Abrahama ny neveu. Dia misy ny fanafahana nataony Abrahama izay manome sara ilay fanafahana noentin'Andriamanitra tsoto tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa tao anatin'izay dia niteny ny ampahafolo ny atao akibon'ny Abrahama. Alleluia. Alleluia. Amaranantsika n'ity contexte intermédiaire ity dia vakitsika amin'izay ny Malakia 3:10. Mialohany ampitatsika sy amalitsika ny fanontaniana hoe mbola tokony andoha ampahafolo karena ve isika mpino ankehitriny. Vakitsika ny bokin'ny Malakia 3:7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mamy tatombavako miteny,
amen, aleloia. Entonareo ny fahafolokarena rehetra ho ao amin'ny trano fireketako, mba hasikanina ao an-tranoko ary izao toetra am'izany aho i Jehova tompony maro, raha tsy ho voako ny varavarany lanitra ho anareo ka ampidinako ny fitahiana manana ampiampy ho anareo. Amen. Entonareo ary ny ampahafolokarena nareo Yahweh Elohim. Ty contexte malakay ity de mbola misady resy amin'ny vahoaka Israela ny mpaminany eto. Misady resy amin'ny vahoaka Israela ny mpaminany eto satria reto vahoaka Israela ireto ny fiangonana ato amin'ny contexte ancienne alliance zay tapitra eto amin'ny bokyny malakay ity dia didin'Andriamanitra arak'ilay Torany vakitsika teo, tsy maintsy mitondra ny ampahafolokarena ary par rapport amin'ny Levitikosy sy ny Nomery ny Deutéronomia hatraty amin'ny bokyny Samuela zay nanaovan'ny vahoaka Hebreo fitarainana tamin'izany vanim-potoana izany, Samuela 1:9, rehefa tsy nisy mpanjaka intsony izy ireo, dia mandidy ny mpaminany hoe eto ny ampahafolokarena. Satria raha vakitsika bokyny Malakia 3:10 io de misy ny soro-dalana mazava tsara araky ny fanambarana hoe mandroba an'Andriamanitra ny fiangonana, mandroba an'Andriamanitra ny mpandroba satria mipirave an'ilay Levitikosy sy ny Nomeria, ny Deutéronomie sy ny sisa rehetra ny vakitsika teo ny am'izay hoe tsy maintsy efaina amin'ny atsakany sy andava ny fankatoavana ny amin'ny tokony ho ankatoavana rehetra amin'ny fanaovana sy fiarina n'ilay ampahafolona, na ny biby fiompy io, na ny voalopika io, na ny vokatry ny tany io, na ny diloilo io, na ny zavatra rehetra izay noentina amin'ny fotoam-pivavahana ho fanarena, ho réparation, ho fanamboarana, ho famerenana n'ilay alliance zay le fifanekena teo amin'Andriamanitra tokoa, noho ilay ota, noho ilay fahotako, noho ilay fahotan'ny vahoaka Hebreo teto, noho ilay fahadisoany, de miditra ao anatin'izay alliance izay izy de isan'ny nifota ao anatin'izay ity soro-dalana hoe ampahafolokarena ity, mamoha sy mirepare an'izay zavatra simba zay ao anatin'ilay culte, fotoam-pivavahana, ao anatin'ilay rindra-pivavahana sy ny fomba rehetra mifanaraka amin'ny herin'ny lalàna sy ny fahamarinan'ny Baiboly, tsy maintsy ankatoavana fa atao maty koa izay rehetra tsy maritra mankatoa ny voalazan'ny lalàna. Dia mira zotra amin'izay misy ireo voatokana ny Levita araka ny fanazavana niditsika teo, de ireo Levita ireo ireo ny voatokana mikirakira hatrany amin'ny efitra masina indrindra ao anatin'izay fikirakirana ny ampahafolokarena zay. Hoentinareo ny ampahafolokarena nareo satria indrindra ireto Levita ireto araka ity Malakia 3:10 ity dia araky ny fanazavana efaniditsika teo ihany koa ny ainga tamin'ny Baiboly foana, ireo Levita ireo dia tsy nahazo nanana anjara raharaha ivelan'ny fikotsana ny tempoly ao anatin'izany ny fanaovan-jiro, ao anatin'izany ny lamba, ao anatin'izany ny mofo aseho, ao anatin'izany ny akanjon'ny mpisorona, ao anatin'izany ny parvia, izay rehetra mirafitra ny tempoly. Ary io le ambarany soratra masina eto hoe trano firaketako. Maninona ny soratra masina no miteny hoe trano firaketako eto? Satria ny tempoly rehefa voavoatra, rehefa voaboatra de fantatsika tsara fa ao ny fiaran'ny fanekena nisy ny didy 10 vady fisaka anankiroa mamemazy ny fotsika ihany koa. Ilo hoe ataoko ao am-pony ny lalako, ataoko ao an-tsainy fanekena vaovao any amin'ny tontolon'ny amatsika rehetra any, mba ny esprit zany mampanaiky atsika, maître ny tenantsika de mipetraka tsara ilay vady fisaka. Ary io lefa lany ambarany bokyny Apokalipsy hoe rehefa nivana ny tempolin'Andriamanitra, hainareo ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo, de hitan'Andriamanitra tao ny didy 10 zay le fanekena voarafitra vita tsara, mamay imazy an'ilay hoe fiangonana ny tasy ny rida, tsy misy fiketronana, tsy misy klema, tsy misy pentipentiny. De eto amin'ity Malakia 3:10 ity mazava ny ten'Andriamanitra eto nareo ny ampahafolokarena nareo araky ny lalàna hoa tsy misy latsaka ny fankatoavana azy, satria reto Levita ireto zay natokana tsy afaka anana
anjara raharaha sy fitadiavana sy fidiram-bola sy ny zavatra ohatran'izany fitsembohana. Ny fitsembohana izy ireo dia ny fikarakarana amin'ny tempoly, de fahanana izany izy ireo ao amin'ny tempoly, ary zay le système divina no resahantsika tamin'ny fanazavantsika farany teo. Jereo ny vidéo ao aloha ao manambara Torah ihany koa zay système divina, système divin. Dia ao anatin'izay système izay dia entinareo ny ampahafolokarinanareo asikanina ao amin'ny trano fireketako. Izay le hevitry hoe asikanina izay dia tontolo ara-panahy le hoe asikanina ahafahan'ny firindran'ny fanompona sy ny kulta rehetra ao amin'ny tempoly voamboatra ny kianjany parvis sy ny kianja mitovy ihany zany ny efitra masina, ny fisoronana ny amin'ny karazana sorona isan-karazany sy ny fanatitra isan-karazany, ary ny efitra masina indrindra asikanina mba hirindra izany lay culte ary hitoetra foana lay présence an'Andriamanitra tsoto ao amin'ny tempoly. Amin'izay fotoana izay dia mipetraka hoe hasikanina, misy hanina, misy an'izay mana izay mofo aseho, zay hoe asikanina mba hisiny lay mana mofo aseho mitoetra foana ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny tempoly. Voarainao hoe fa ny zavatra nisy dia nambaran'ny Baiboly hoe mandroba an'Andriamanitra ianareo. Nanomboka nianahana tsy nandoa ampahafolokarena intsony ny vahoaka Hebreo manomboka mivoaka ny Torah, nanomboka malaina amin'izany fataovana ampahafolokarena nanditin'Andriamanitra tsy toy izany ary manao rappel le tony mpaminany hoe mba asikanina ao amin'ny trano fireketako. Dia mazava ho azy zany rehetrarehetra zany isan'ny fonction ihany koa, isan'ny ataoko hoe zavatra ao anatin'io daholo zany, satria tsy mankatony ny tenin'Andriamanitra, tsy mankatony didin'Andriamanitra, nefa ny fanaiky tamin'izao ao anatin'ny alliance isan'ny nanaparitahana ny zanak'Israely. En amont zany efa fantatr'Andriamanitra avokoa zany rehetrarehetra zany ary zany nahatonga ny kitapon'ny fiaran'ny fanekena tsy hitantsika intsony amin'izao fotoana izao be da be ny zavatra azo ambara amin'izany zany ny antony naharavan'ny tempoly satria miaina loatra amin'io resaka abomination sy ny resaka tsy fankatoavana sy sitrapon'Andriamanitra io ny fiangonana tamin'izany vanim-potoana izany amin'ny vahoaka Hebreo. Ary zay ihany koa dia manome image an'ilay hoe rehefa tsy misy an'ilay mana trano firaketana tempolin'Andriamanitra ianareo ary fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo, misy hanina, misy mana ao anatintsika, misy portion tenan Jesosy Kristy, misy tenan'Andriamanitra. Izao mofinaina ho Jesosy Kristy. Bon, rehefa mitony an'izany ho Jesosy Kristy dia lasa daholo ny olona, fa ny olona m'intéressen'ny olona dia le multiplication, manovan'ny rano divay, fahagagana, raha mandinika ianao ny fiangonana rehetra jerentsika amin'izao dia zany daholo ny olona. Fa raha vao ohatra midetahena, midécortiquer tenin'Andriamanitra mana tahaka izao tsika dia mitsoaka ny olona. Tsy misy olona manao partage, tsy misy olona bon tsy dia hidirantsika loatra zany ary tsika koa tsy dia mitady partage, tsy mitady j'aime, fa ny antsika dia hoe milaza ny sitrapon'Andriamanitra fotsiny ary ampy anay rehefa voalazanay izay tokony ho nambaranay mpanompon'ny maso ihany izahay. Amen. Jesosy Kristy jeraina ny fahendren'Andriamanitra tsoto. Dia araka ity contexte Malakia 3:10 ity dia tellement mandroba an'Andriamanitra ny vahoaka Hebreo satria tsy mitondra izay tokony hoentina teo anatrehan'Andriamanitra ary vice versa izay, satria nareo levita tamin'izany vanim-potoana izany ihany koa dia nanao ny ataony tsy mitoetra tamin'ny antsoiko hoe plein temps, tsy fantatro izy moa ahafahanao milaza an'izay tao anatin'ny toe-po sy toe-panahy mendrika ary ny fankatoavana rehetra tsy misy latsaka ny amin'ny tokony ho firindran'ny Levitikosy sy ny Nomeria, ny Deutéronomie, ny amin'ny toe-pivavahana rehetra tsy maintsy ankatoavana raha ohatra hoe misy boka, raha misy maloto, raha misy aia, raha misy mitsidra, raha misy ohatran'izany araka ny Torah. Dia izany rehetrarehetra izany misy fay daholo tamin'ny isan'ny tokony avy sy ny isan'ny tokony avy dia ravan'ny tempoly naparitak'Andriamanitra ny vahoaka Israel, ny fiangonana ny paritaka ary tonga andevo
Fantatsika ny tantarany Jeroboama, Rehoboama mpanjaka, taorian'ny fahavona Solomona mpanjaka izany hatraty amin'ny Nebokadnezara, ny Kirosy, ny amperora Romana sy ny sisa rehetra hatramin'izao vanim-potoana iainantsika izao lava be mifanazavana fa izany rehetrarehetra zany dia vokatr'ilay fandrobana ny ampahafolo-karena. Izany rehetrarehetra zany dia vokatr'ilay fanimbana ny tenin'Andriamanitra, miviolen'ilay fanekena ny vahoaka Hebreo, ny violen'ny fanekena fifanekena isika. Rehefa mibiravy an'izay fifanekena izay isika dia misy fiparitahana foana ty anatsika, déchirement, misy an'izay fahapotehana izay, dispersion eo amin'ny fiainatsika, ary tafasaraka amin'Andriamanitra isika, tonga lasa andevo. Tanareo Lota nisaraka tamin'ny Abrahama, izy lasa andevo, ary Abrahama no namerina azy, manome image an Jesosy Kristy, amerina atsika eo amin'ny ray tsy toy ihany koa, satria tsika ilay araka ny fanazavana nentin'ny soratra masina teo dia zanadralahy n'Andriamanitra isika amin'ny alalany Adama ihany koa, ilay semence nisy ny fofonain'Andriamanitra tsy toy. Alleluia. Dia raina ny tompo. Dia eto amin'ity malaky atorandisy ity dia mazava ho azy fa mandroba ozy Andriamanitra. Zay définition tondrany mpaminany azy teto hoe mpandroba. Miampita ary isika ty amin'ny fanekena vaovao Jesosy Kristy. Ny resaka mpahafolo ve Jesosy Kristy? Raha mijeritsika amin'ny Baiboly dia tsy misy toko sy andiny mihitsy miteny Jesosy Kristy hoe aloavy ny ampahafolo-karena na aza mandoa ampahafolo-karena intsony. Libre arbitre isika. Grâce fahasoavana. Wow! Fa ny fanazavana entiko aminao kosa dia miainga amin'ilay Genesis toko 4:4 hoe nisy fanandevozana tamin'ny zanadralahany Abrahama i Lota. Dia i Abrahama no nidina hanady tamin'ny tany miady. Jesosy Kristy nidina tetỳ amin'ity zao tontolo zao ity fenrombaka aretina ady. Nandrombaka i Abrahama, nandrombaka ny Lota teo an-tanan'ny mpanandevo. Jesosy Kristy nandrombaka tsika ihany koa teo amin'ny hazo fijaliana, teo an-tanan'ny Satana. Ary tao anatin'izay i Abrahama no nandoa ampahafolo-karena tamin'ny mpanjakan'ny Salemy. Ilazako aminao ihany koa fa tao anatin'ilay ady nidina Jesosy Kristy tetỳ an-tany no nandoa ampahafolo-karena teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy. Amen. Ho an'izay olona zany afaka atao anady zay, ho an'izay olona manaiky sy mpifanaiky amin'Andriamanitra tsy toa, dia andoavan Jesosy Kristy an'izay ampahafolo-karena izay tao akibon'ny Abrahama, fa nalohan Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary zay le hoe vita ny zavatra rehetra, vita ny culta rehetra, araka ny vakitsika teo hoe Levitikosy, ny Deutéronomie, ny Nomery sy ny sisa rehetra hatraty amin'ny fitarainana Samuela voalohany toko 5 hoe tsy misy mpanjaka izay, itsika dia manana mpanjaka, tompony tompo, lioan'ny Jiody. Mpisorona mandrakizay dia tsy izay zany fa Jesosy Kristy, fa tsy mitaraina intsony tsika ho any izay mitaraina no mbola ao anatin'izany contexte izany. Alleluia. Dia raina ny tompo. Averiko tsara fa nalohan Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny ampahafolo-karena koa sy ny ampahafolo-karena. Amin'izao fotoana izao tsika dia mbola be da be ny olona no mandoa ampahafolo-karena. Za tsy contre fa ao anatin'ny tsy fahalalana daholo ny zavatra rehetra izany par rapport amin'ny zavatra mizarentsika teo. Tsy tsara ozy ny Baiboly raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Amen. Ny saitsika zany. Satria par rapport amin'ny zavatra toriana sy voizina be, tsy liana be araka ny zavatra efa niresantsika teo, be da be ny olona manao usurpation na fonction dia misambotra ary isan'izany ty resaka ampahafolo-karena ity, ahafahany tracer manoritra soro-dalana araka ny objectif ao anatin'ny lohany. Alleluia. Fa isika kosa eto araka ny famarinan'ny filazantsara hoe nentin' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, grâce wow, maimai-poana, tsy misy ezaka ataoko, tsy misy zavatra tandremako, araka ny Levitikosy sy ny Deutéronomie sy ny Nomery, tsy misy herim-poko andevoziko ny tenako ao anatin'izany.
zay mantsy ilay bokyny lalàna fa i Kristy afaka nanay efa nanafaka anay nanafaka atsika amen na raiso zany tamin'ny ozo ny lalàna satria atao maty koa izay tsy maritra mankatò dia izay fankatoavana atao amin'ny Torah Levitikosy Deutéronomie Nomere Genesis izay fankatoavana izay nanafaka atsika tamin'ny ozony zay Jesosy Kristy zao manefa izay dia mifamatotra amin'ny fanekena velona foana eto ny fanekena sotronareo rehetra ity ny tenako ity ny rahako ataoko am-pony ny lalako ataoko ao an-tsaina zany ny fanekena ataoko aminy tsy tahaka ny fanekena hozy Jesosy Kristy nataoko tamin'ny razanareo tany amin'ny tendrombohitra Oreba sy tany amin'ny desera sy tany amin'ny ankodahoda fa misy fanekena atao amin'ny efitra ambony midika hoe miakatra dimension miakatra efitra ambony fa tsy ilay efitra alliance fanekena voalohany ara-panahy daholo zany zavatra resantsika zany tiako samboninao misezira n'izany zavatra tsotsotra zarain'ny fanamasina amintsika izany isika Alleluia dia eto amin'ity ampahafolony ity rehefa nalohan'i Jesosy Kristy tao an-kilon'ny Abrahama ary ny confirme teo amin'ny azo fijaliana hoe tout est accompli ity resaka ampahafolony ity dia tsy maintsy miditra kosa isika amin'ny fanekena indray atolorony tenanareo ozy Paoly atao fanatitra velona mena Jesosy Kristy tsy misy fepetra finoana no entintsika mitondra an'izay ary le finoana nazavaiko teo dia hoe tsy misy contrainte tsy misy zavatra saintsika tsy misy zavatra eritreretintsika ohatrany hoe raha hitondra image antsika dia hitanao Jesosy Kristy Andriamanitra totoa rehefa nandefa ny zanany izy fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao toy izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay izay alliance nataon'Andriamanitra tsy to tamin'ny tenany izay tsy misy hoe par rapport amin'izao na par rapport amin'ny fahotantsika na par rapport amin'ny ceci na par rapport amin'ny cela fa nalefa fotsiny zanan'ilay tokana tsy misy fiarana tamin'iza tsy misy balance tsy misy fifandanjana tamin'ny contexte tahaka an'izao na izao zay lay fon'Andriamanitra dia izay ihany koa mila velona ao anatiko sy ao anatinao amin'ny alalan'ity zavatra azavaintsika ity hoe miditra ao anaty fanekena Jesosy Kristy dia velona ao anatiko izay finoana izay amen alleluia tsy miankina amin'ny zavatra anankiray tsy miankina amin'ny fijaliako na tsy miankina amin'ny fahoriako tsy miankina amin'ny épreuve mafy izay iainako tsy miankina amin'ny fiakaran'ny gazoalina tsy miankina amin'ny zavatra ohatran'izany hoe fahoriana mianjady aminy tsy miankina amin'izany rehetrarehetra zany fa mino fotsiny fo azoko atao anatiko izay mino fotsiny fa misy Andriamanitra dia mino fotsiny dia lehibe mitombo atao anatiko izay finoana izay pratika lalina be zany tsy toriteny ohatran'izao dia afaka andraisanao zany fa ao anatin'izay finoana nazavaiko izao no andraisanao an'izay ho avy ny fotoana nazavantsika an'izany tsy manino rehefa tonga ny fahafahana avy amin'Andriamanitra tsotrony dia ahoana raha ozy ny Malaka 3:10 mandroba an'Andriamanitra ianareo mpandroba an'Andriamanitra ianareo ty mpandroba ity raha mana tsy dia tiako loatra milaza azy satria tena hoe misakaze mihitsy itanareo le jiosy tao amin'ny synagoga mandalo Jesosy Kristy dia nivarotra au lieu de manao culte hasikanina ao amin'ny trano firaketako izy Jesosy Kristy au lieu de mankatoa an'izay voalaza ny bokyny lalàna araky ny fahadisoana sy ny zavatra rehetra réparation ny amin'ny fikorontanany fifandraisana amin'Andriamanitra araky ny zavatra nambarany bokyny Levitikosy ny Torah rehetra teo ny Deutéronomie ny Exodosy ny Nomere sy ny sisa rehetra teo dia nataon'ny jiosy nivarotra tao amin'ny tempoly izy nanao abomination izy tao daholo ny brigand tao daholo ny mpivarotra natao ny fahavetavetana isan-karazany dia tesitra Jesosy Kristy dia niravainy ny tempoly ravao ny tempoly atsangako amin'ny anteloana ity trano ity dia atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra fa ianareo kosa manao azo zoy fiheren'ny jiolahy tsy aotsy olona hoe ansikanina ao amin'ny trano firaketako par rapport amin'ilay Torah tokony nakatoavina raha ancienne alliance par rapport amin'ny zavatra izay tsy maintsy akatoavina rehefa manolo tena an' Jesosy Kristy izy dia Jesosy Kristy no manambara ataonantsika Jesosy Kristy no miteny ataonantsika Jesosy Kristy no milaza ny fahamarinana amin'ny tokony akatoavina rehetra izay tariny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra tahaka ny taritany Andry Avo sy Andry Rao anany zanak'Israely
tany anefitra de tahaka izay ihany koa no hitaretany antsika ao anatin'ilay hoe fanofanan'andriamanitra no mitoetra ao anatinareo jesosy kristy no mitoetra atao anatsika tsy izao intsony velona hoy paoly fa i kristy ny velona atao anaty koa tempolin'andriamanitra ianareo amin'izay fotoan'izay misy mana mitoetra atao anatsika misy hany asikanina ao amin'ny trano firaketa eto nareo ny ampahafolo karenanareo eto zany lay ampahafolo entina de lay sakrifisy fafoizantsika ny amin'ny réaction tontolo zao fafoizantsika ny amin'ny abomination esorintsika daholo any ary tsy hoentitsika ao amin'ny tempoly fa asikanina asitsika ataontsika izay rehetra fahafahana mampitoetra tsy misy fahafahantsika izany fa tsy maintsy miainga amin'ny relation antsika amin'andriamanitra ary tsy afaka andevozitsika amin'izany ny tenatsika ka hoe itsika ny manandevo ny tenatsika de hitoetra ao amin'ny laitra ny fionana ny tenatsika andriamanitra tsy to fa tsy maintsy lay relation amin'andriamanitra mampifosy mampitsiry amin'izany any anatitsika ary amin'izay fotoan'izay de misy hanina ao amin'ny trano fireketana tempolin'andriamanitra ianareo ary nofanan'andriamanitra no mitoetra ao anatinareo eo de mazava amin'izay ny Malakia 3:10 hoe tsy misy mandroba satria isika de mikely aina sy misaina fatratra foana ny sitrapon'andriamanitra mba hitoeran'ilay mana tenin'andriamanitra ty anatitsika. Alleluia. Maninona tsy de d'accord loatra ny amin'ny resaka hoe vola. Tsy maninona. Tsara ne ilay fahafoizana, tsara ne ilay sakrifisy. Hitanareo isan'ilay vehivavy mananteny izy rehefa namonjy ny fanatazan-drakitra izy de niazy ny fahafoizam-pony ny tena nydinian Jesosy Kristy fa tsy ilay farantsana rotsany. Ino vehivavy mananteny moa Jesosy Kristy dia ilay fananany rehetra mihitsy no narotsany. Fa ny tena ninteressé an Jesosy Kristy de ilay fahafoizana teto. Fa ny olona izay nandrotsaka kosa de par rapport amin'ny arenany no fony narotsaka atao amin'ny fanatazan-drakitra zany hoe eo de mandinika tsara Jesosy Kristy ilay fahafoizana, ilay toe-po mahafo, ilay sakrifisy io le ambaram-poly hoe atolory ny tenanareo atao fanatitra velona zany hoe momba atsika rehetra misy ny fahafoizantsika amin'izay hoe rehetra izay midika ary mamaritra ny famarinan'ny soratra masina hoe fatra tsara sady hoahitrana no apetraka eo ampifonareo atao eo ampifonareo araky ny fatra maranareo no amarana anareo ihany koa. Ampahafolo ny samy ohatra. Fa izao anefa maninona tsy de d'accord loatra amin'ilay resaka vola. Misy fotoana ny fariseo anakafanan'i Jesosy Kristy. Mety ve ozy ny mandoa hetra amin'ny Kaisara. Vola ny resaka eto. Satria le hetra de resam-pola. Meo farantsa ozy Jesosy Kristy sarin'iza hitanareo amin'ny farantsa iny de hoe sarin'ny Kaisara. De ozy Jesosy tamin'ny fariseo meo an'ny Kaisara ny an'ny Kaisara. Eo an'Andriamanitra ny Andriamanitra. Ny farantsa rehetra nefa de misy sarin'ny Kaisara daholo. Ny dikan'izay de hoe meo an'ny Kaisara daholo zany ny vola rehetra, ny farantsa rehetra. Nanomboka tamin'izay ny fariseo dia tsy sanamandrika an'i Jesosy Kristy tsony, nakafanan'i Jesosy Kristy tsony, nametraka fanontaniana miendrika piège tahaka ny ataon'ny olona ety amin'ny Facebook sy ny ataon'ny olona ny amin'ny MP isan-karazany rehetra eo amin'ny fiainana andavanandro. Teraina ny tompo. Omeo an'i Kaisara ny an'i Kaisara, omeo an'Andriamanitra ny an'Andriamanitra. Omeo an'Andriamanitra izay takin'Andriamanitra araky ny contexte Torah momba ny ampahafolony izay efa expiré lany daty satria ty amin'ny fanekena vaovaotsika. Omeo an'Andriamanitra atoloro ny tenanareo atao fanatitra velona ozy Paoly ary mbola misy ny toko sy andiny be da be milaza ny amin'izay fanolora-tena tokony ataontsika amin'ny fahafenon'izay ho an'Andriamanitra tsy to amin'ny endriny isan-karazany araky ny fahatsapana sy ny fahendren'Andriamanitra ny fitiavana medina tonga amin'ny olona anankiray ny fo ao anatin'ny olona anankiray de miainga amin'izay ihany koa ny etaeta sy ny faniriana te hifandray amin'Andriamanitra dia manolo tena ao an'Andriamanitra ilay olona. Meo an'Andriamanitra ny an'Andriamanitra. De eto antsika raha mijery ny lokom-bola, tanareo ny volan'ny zareo Amerikanina misy dollar triangle inversé marika amin'ny zareo Illuminati sy ny franc-maçon ary zareo fikambanana miafina ary zareo devoly zany. Fa omeo any devoly ny any devoly. Tsy ho azavaiko be zay. Ary zany ny antony hoe tsy mahay manompo tompo roa ianareo ny anankiray tsy maintsy ho tianareo ny anankiray tsy maintsy ho alanareo. Ary zany nge mampiterapy ny olona amin'ity resaka ampahafolo-karena ity satria tellement lay voly
misy an'ilay fitiavana mamoana, misy an'ilay go, misy an'ilay esprit kaisara io. Ora rehefa Jesosy Kristy eto renoncer tsara hoe meo an'Andriamanitra ny an'Andriamanitra ilay toe-po lay fahafoizana lay toe-pon'ilay vehivavy manano tena nandoa ny fananany rehetra. Midika ihany koa zay hoe ny fiainana ny fanantenana ity amin'ity zao tontolo zao ity tiana fony zany no ariny zany, tsy nitazominy zany na dia nahantra ary izy. Tia misoratra masinambara amin'izany dia efa misy fotoantsika marary be da be tsika ny tsy mahavita mibavaka intsony, be da be tsika ny tsy mahavita manolo tena amin'Andriamanitra intsony. Tsy mora zany zavatra resahako zany, tena izao efa tratran'izany. Fa rehefa mahafoy an'ilay aretina isika, fa mbola manohy foana manolotra ny momba antsika amin'Andriamanitra rehetra mihitsy, dia tsy aretina ihany fa na épreuve hafa ihany koa tsy fisimbolana zavatra ohatran'izany fikarany viditsolika par rapport amin'ny contexte ny mbola mahavita ihany hoe mizara tenin'Andriamanitra sy ny sisa rehetra, izay rehetra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tonga voadinik'Andriamanitra amin'izay ny toe-pontsika ary lasa misy considération eo anatrehan'i Jesosy isika. Alléluia. Zany ve toerana misy anao? Mandefa message aho. Meo an'Andriamanitra ny an'Andriamanitra, meo an'i Kaisara ny an'i Kaisara. Anjaranao hoe mbola andovola ve ianao, andorakitra ve ianao, fa ny toe-pony dia ny an'Andriamanitra. Fa noho ny fahotantsika sy ny fahalavontsika atao amin'ny sanidina dia ny resaka vola, ny resaka zavatra ohatran'izany dia mijanona. Fanandevozana ny tenantsika araka ny boky ny lalàna ny vakiana rehetra teo iny izay tsy mitondra ary tsy miandry an'izay fanandevozana izay Andriamanitra, fa ny toe-pontsika ny sonden'Andriamanitra ao anatin'izay mandinika ny vosiny fo izy par rapport amin'ny zavatra tsy maintsy ankatoavintsika rehetra sy tokony ankatoavintsika. Fa ny tena zava-dehibe amin'Andriamanitra dia hoe hasikanina ao amin'ny trano fireketako aho, mampidina n'ilay mana ao amin'ny tenanao ve eo amin'ny tokantranonao, eo amin'ny fiainam-panahinao, mampiorina ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ve zany zavatra ankatoavinao sy resahanao rehetra izany. Alleluia. Izay ny tena zava-dehibe amin'Andriamanitra tsy toerana. Amaraparanazy ary sika tiako vakianao ilay tantaran'i Kaisara Matthieu 4:20 hatramin'ny faharoapolo 4:20 leo meo an'i Kaisara ny an'i Kaisara, meo an'Andriamanitra ny Andriamanitra. Raha mamaly ny fanontaniana zany tsika hoe tokony andoha am-pahafolo-karena ve dia anjaranao mamaly an'izay par rapport amin'ny fanazavana nentiko teo zava-dehibe amin'Andriamanitra dia hoe asikanina ao amin'ny trano fireketako. Rehefa tsy misy hanina ao amin'ny trano fireketan'Andriamanitra, lay hanina dia tsy inona fa ny mana. Tsy mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra. Za zany tsy miresaka amin'olona hoe tsy maintsy aloha ny ampahafolony. Rehefa tsy mahafoy an'Andriamanitra ianareo dia hoe taonareo ny toe-tsainareo sy ny toe-ponareo sy ny tsy fantatro anareo. Ora anefa mandeha amin'ilay fanatisma be sy ilay fisainana fotsiny hoe te ho hitan'ny olona sy te hiseho fa mahaloha. D'ailleurs ao anatin'ilay valopy tsy misy mahafantatra hoe tena pahafolo ny vokatra ve, tena pahafolo ny koba ve, tena pahafolo ny ondro sy ny osy ve, tena pahafolo ny izay tokony ananana pahafolo rehetra, ny dilily sy ny sisa rehetra mba hisian'ilay culte mirindra tsara ao amin'ilay trano fireketana tempoly. Mba ho fafahana miditra mipartisipe ny levita ny manana andraikitra amin'izay any amin'ny efitra masana indrindra fa tsy izao rehetra hitantsika izao pasteur bishop koa ena sy ny sisa rehetra manao usurpation ny fonctionn'Andriamanitra. Mino fa misy zavatra voarainao anatin'izany zavatra no zaraintsika izany isaorana amin'ny tompo mila manao pahafolo ny ve ny mpino ankehitrio anjaranao ano mamaly any am-pona ho any mangatany fanahy masina. Fa za kosa dia miteny aminao ny vola meo an'Andriamanitra ny an'Andriamanitra, meo an'i Kaisara ny an'i Kaisara. Ny vola malagasy ao alepoka tamin'ny fotoanany dia misy marika tiany vola amin'izao indray tsy fantatra hoe misy marika iza. Ny dolara amerikaina misy marika, maso ny euro misy marika, Europa, bibidia. Raha miresaka an'izay bibidia izay isika dia
lo fito any tampoka folo any bokon'ny apokalypsy hoe ainsi de suite raha voaresaka vola izany de efa misy tombo kase esprit kaisara daholo zany antikristy lay nioko nanapaka ny lohany jauna ary nitoy taty amin'ny fanjakan'ny pilato nanombo an Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana verenako indray lay Genesis 4:4 efa nalohan Jesosy Kristy tao akibon'ny Abrahama ny ampahafolo-karena nanafaka any Lota tamin'ny fanandevozana, manafaka isanao ihany koa amin'ny mpanjakan'izao fahamezinana zao Efesiana 2:1 royaume de ce monde fanapahana eny amin'ny rivotra efa nalohan Jesosy Kristy tao akibon'ny Abrahama. Raha soanao mitsotrananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mankasitraka antsika rehetra. Teraina ny tompo, sotranao zay tompo ray masina tsotora mbola afaka nanambara sy nilaza indray amin'izay resaka ampahafolo-karena izay. De raina ny anaranao, ankalazaina ny anaranao, mampianaranay foana tompo ahafahanay manisy ny andronay sisa. Ampio izay tompo amin'ny fanakarana sy ny tokony ho fatakarana ny hevitry ny soratra masina, satria anao de mitenanay fa tsy manam-pahalalana, raha tsy manam-pahalalana ny fanahy de tsy tsara ho ianao. Mangataka ny fanafahana aminao izahay. Ny teninao ihany no mitondra n'izany rehetrarehetra izany miaraka amin'ny osotrao rehefa fantatray ny marina de ny marina no manafaka anay, tsy ho andevo. Mba tsy ho andevo ny religion zay, mba tsy ho andevo ny ambodiny tafody zanak'ondry zay, mba tsy ho andevo nyreo milaza azo pastora sy bishop sy koena sy psaolona sy ny sisa rehetra araky ny fisaina ny tsy fieritreretra no mandeha amin'ny fikendreny, mety hoe business na culte de personnalité na zavatra ohatry zany izahay, fa aoka tompo marina aminay tokoa fa efa nandony ampahafolo-karena tao akibon'ny Abrahama ianao Jesosy Kristy, vita tout est accompli, ary ianao ihany no manafaka anay amin'ny fanandevozana amin'ny ota ary mandray an'izany zay amin'ny alalan'ny finoana support base entinay manatona anao sy mahita fity aminao tahaka ny nanafahanao ihany koa, nanafahanao any Lota tamin'ny alalan'ny Abrahama, zanatra lahin'ny Abrahama. Zany ihany koa no anafahanao anay zanatra lahin'ny raitsy to tamin'ny alalan'ny Adama lavo tao amin'ny samety. Ho tahina ny teny zay nozaraina tahio Jesosy Kristy ary mitombo kasihanao ny herany filazantsara ny raha maherinao teo Golgota no fiadiana entinay manositra an'izany teny izany. Voninahitra mandray fotoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Raha soatsika rehetra de tahiny avy indrindra, tahiny Elohim manaraka indray venoma tompoko.